Finoana mitondra ny olona napakevitra anatiny Andriamanitra. Mietika ho amin'ny fanatonana an'Andriamanitra ny finoana mahavonjy. Fa mino fotsiny dia miavinavina. Fa mino fotsiny tsy mibebaka. Fa mino fotsiny dia milanjalanja loso mitondra ny titra hoe za kristianina, za takizao, za takizao, za zao, za musulmana, zao. Nefa tsy mibebaka ny fahotanako. Finoana tsy izy raha tsy mitondra anao amin'ny fanatonan'Andriamanitra ny fibebahana. Tsy mitondra anao ahita ny voninahitr'Andriamanitra zany. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Finoana andraisana ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany natonga olona maro nitondra ny marariny ho anatony an' Jesosy. Ary zay nanatony dia tsy nolavina. Ary zay nanatony dia notahiny, nomena fiaina. Raha ianao marary io manatony an' Jesosy amin'ny finoana, mietika amin'ny mpanantonana amin'ny finoana, dia ho sitana ny aretinao. Halleluja. Ny finoana mahavonjy dia mietika eo amin'ny fibebahana. Naverika indray taniny ve rehefa nino dia nibebaka ny fahatianina mihitsy. Halleluja. Ary amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 7:20 ho vakitsika izay. Asan'ny apôstôly toko 7:20 dia raha ho Andriamanitra. Halleluja. Toko 7:20 ny 8:20. Ary maro izay nino no tonga ka niaiky sy nampiseho ny asany. Ary maro koa ny mpanao ody no nangona ny bokyny rehetra. Halleluja. Ny bokyny rehetra ka nandoro izany, nandoro azy teo mason'olona rehetra. Ary zany dia tena lafo vidy tokoa. Ny fibebahana ndro misy zavatra nangalarina tao, ndro misy boky maloto ao, sao dia misy bokina mazia ao, sao dia misy falitona ao, dia mila ezorinao reny satria fananany devoly reny. Sao dia misy zavatra nalainao tany amin'ny ombiazy tao, mila ezorinao reny. Raha ohatra ianao ka hitady an'Andriamanitra marina dia mila midio ianao ary ho fongoronao ny asan'ny devoly rehetra ary dia mitodika amin'Andriamanitra ianao. Ny finoana mahavonjy dia manome asa anao anaisitra ny zavatra tsy ara-dalàna rehetra ao an-tokantranonao. Hitarika anao zany andeha hiavana amin'ilay mananaty taminao. Hitarika anao zany ampody izay nangalarinao. Hitarika anao zany antorony boky maloto rehetra zay avy amin'ny devoly mamokatra filany ao amin'ny fiainanao. Fa raha finoana tsy mitondra anao amin'izany, raha finoana mbola manampy anao iombiody, finoana tsy izy, finoana maty.